Inona no tena mahabetsaka maty ny olona ankehitriny? Izay indray zany no adiadintsika anio amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ary mamerina ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Nisy ny periody izay tena hoe nampangotrakotraka ny aretina coronavirus izay iaraha-mahalala ny tany fahafatesana eran'izao tontolo izao, nanoloana an'izay hoe duréan'ny epidemia izay. Amin'izao fotoana izao nefa zany efa misy ny vaksiny, efa misy ireo karazana toromarika rehetra izay apetraka, efa azo lazaina zany fa hoe misy ihany ny karazana fandrosoana zany amin'ny fahalalana bebe kokoa zany ny momba an'io karazana aretin'io, kanefa dia mbola mitohy ihany ny maty amin'izao fotoana izao ary dia mbola mandripaka olona maro izany io karazana aretin'io. Inona nefa zany ny ao ambadiky ny hoe tena antony amin'izao tsika miteny zao zany, inona ny tena antony hoe mamono ny olona de tsy inona zany fa ny stress na ny tebotebo-tsaina, ny fikorontanan-tsaina ary ireo karazana tahotra na angoasy zany ny amin'ny krizy iraisam-pirenena, ny krizy eo amin'ny resaka vola sy ny materialy sy ny sisa ary indrindra koa zany dia ny eo amin'ny krizy ara-tsakafo. Manodididina amin'izay hoe karazana tebotebo-tsaina izay zany no adiadintsika hoe inona sy inona daholo no aterakin'io tebotebo-tsaina io sy ny hoe ny mahatonga azy izany. Ny mahatonga azy zany dia ny hoe teo aloha zany ny resaka teboteby tamin'ny resaka coronavirus zany hoe tebotebo fatratra ny olona zany hoe hitondra antsika makaiza moa zany ity aretiny ity, ny olona maty manodidina, ny olona marary, ny vola izay atosatosaka amin'ny fitsaboana ny marary, eo ihany koa zany ireo hoe karazana tebotebo-tsaina ny amin'ny fahaverezan'ny asa, ny tsy fisian'ny vola, zany rehetrarehetra izany ny tsy fandriam-pahalemana raha miresaka zany tsika aloha zany ny ao Madagasikara, dia zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia miteraka ny karazana stress na ny adi-tsaina zany eo amin'ny isam-batan'olona zany hoe inona zany no hiafarantsika amin'ity karazana problema rehetra ity. Misy fiantraikany be dia be zany izay zavatra izay eo amin'ny resaka aretin'ny saina, ny fahasalaman'ny saina izany satria miteraka an'ilay ataontsika hoe zany harerahan-tsaina na ny dépression nerveuse izany eo amin'ny population zany zavatra rehetrarehetra izany ary rehefa mikorotan-tsaina ny vahoaka dia mitarika zavatra maro koa iny zany, mitondra hatrany amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fandriam-pahalemana, mitarika ihany koa ny tebotebo-tsaina amin'ny olona manodidina rehetrarehetra izay hiaran'izay karazana tsy fandriam-pahalemana indray. Eny fa na tsy misy nanafika ary ianao tao amin'ny tranonao ny fahenonao ny vaovao rehetra izay mitranga any amin'ny haino aman-jery dia mahatonga anao zany hanana ny karazana teboteby sy ny tsy filaminan-tsaina izany. Miditra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina satria rehefa mikorotana ny saina dia miteraka ihany koa ny karazana fikorontanana koa zany zavatra rehetrarehetra zany eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina, zany hoe
ny zavatra mety mitranga zany a de ny hoe tsy makontrôla itsony ny zavatra hoaniny ohatra zany a ny akabeazan'ny olona satria rehefa mikorotan-tsaina dia efa ny karazana rotina amin'ny fihinanan-kanina zany a no tena mibahana ary rehefa misy koa ny tepitepin-tsaina zany a dia manana an'ilay hoe karazana tendance zany a réflexe de compensation izany ny olona iray a ny ihinana zavatra izay matsirotsiro kokoa amin'ny lelany toy ny siramamy be izany a toy ny sira be toy ny lafarinina sy reny zavatra endaendasina ireny izay hoe entiny zany a ananana an'ireny karazana hoe compensation amin'ny stress satria rehefa mandalo zavatra matsirotsiro zany ny lela dia mahatonga ihany koa zany a ny hoe mamokatra an'ilay hormone du bonheur izany hoe ny sérotonine izay hoe mba mahafalifaly amin'ny fotoana fohy zany ateraka ireo fisesefana ny siramamy sy ny zavatra rehetra izay toy ny boisson gazeuse ny toka ny sigara ny zava-mahadomelina zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia ao anatin'ilay ataontsika hoe zany hoe mistimule zany a amin'ny fotoana fohy ny sérotonine ataon'ny adodontsika dia manome fahafinaretana amin'ny fotoana fohy fa rehefa misinda indray zany a ny effet an'iny a dia miverina ihany koa zany a amin'ireo karazana problema rehetra de manjary cercle vicieux zany a izay fombafomban'ny olona matetika amin'izao fotoana izao zany a ka mahatonga ny karazana tsy fahasalamana satria mironkatra ny diabeta zany a rehefa hoe tsy mahakontrôla ny fihinanana siramamy zany ny olona mironkatra ny hypertension artérielle rehefa tsy mahakontrôla ny fisesefana ny sira mironkatra ny accident vasculaire rehefa tsy mahakontrôla ny karazana ny fisesefana ny menaka indrindrandrindra zany a dia ireo menaka avy amin'ny ambifotsy zany hanina ambifotsy sy ny menaka avy amin'ny henan'omby zany toe-javatra rehetrarehetra izany ka ilay karazana tepitepin-tsaina zany a dia nanjary miteraka an'ireo hoe karazana firongatan'ireo karazana retin'ireo izay mampiena ny hery fiarovana ao amin'ny tenantsika olombelona na ny ataontsika hoe zany hoe ny système immunitaire ao amintsika olombelona izany ka raha vao mironkatra zany a ny karazana otrika retina dia matetika zany a hoe osaosa zany izay fiarovatena ao amin'ny tenantsika olombelona izay dia izay a no matetika zany hoe mamono ny karazan'olona maro zany a amin'izao fotoana izao ka manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany moa zany a dia hoe fanazavana tsotsotra no ataoko zany a efa nazavaiko teto ny karazana retina maro ny aretina izay ateraky ny alcoolisme ny fifohana zava-mahadomelina ny fifohana sigara sy ny vahaolana sy ny fiatrehana n'izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia efa nazavaiko teto daholo dia ao amin'ny taovam-pandevonankanitsika ao zany a dia aoko no itoeran'ny aretina maro rehefa tsy miasa araky ny tokony ho izy ny taovam-pandevonankanitsika efa nazavaiko teto ny fiasan'ny pankreana ny sarakaty zany amintsika olombelona satria izy no mamoaka an'ilay hormone insuline izay mandrindra ny métabolisme ny siramamy zany a ao amin'ny tenantsika olombelona ka miankina amin'io insuline io zany a ny hoe fahaizantsika mampiasa zany an'io karazana siramamy io a satria raha ohatra izy zany ka mipetraka ela be zany a ao amin'ny lalan-dra dia iny ilay hoe manimba ny lalan-dra ary manimba tsikelikely zany a
ny taova rehetrarehetra amin'ny tenantsika olombelona. Efa nazavaiko teto ny ravazy na ny hoe fahasimbana ateraky ny fihinanana siramamy be loatra. Efa nazavaiko teto ihany koa ireo hoe aretim-bavony, inasinana daholo zany no mahatonga ny aretim-bavony satria dia misy ifandraisany daholo amin'ny ataontsika hoe stress io zany izany karazana aretina voatanisako eto izany satria mamokatra asidra betsaka zany ny vavonitsika olombelona rehefa milona be loatra zany ao anatin'ny stress ary mihinana zavatra izay mety zany mampiakatra an'izay hoe acidité ao amin'ny vavonitsika olombelona izay. Efa nazavaiko teto ihany koa ny tsy nahay mikorotana na ny ataontsika hoe zany hoe intestin irritable amin'ny olombelona izay tsy azo tsinitsinyavina ny fisiany zany karazana aretina rehetrarehetra izany satria dia manelingelina ny fomba fiainatsika andavanandro, ny fomba fisainatsika ary dia mahatonga ny sorisoritsaina izay tsy ahafahantsika manana ny saina tony sy ny saina matsilo hiatrehana zany ny karazana olana izay mipetraka eo amin'ny fiainatsika. Ary zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mifandray amin'ny hoe fitaovantsika olombelona dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy satria dia mifandray ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Dia efa nazavaiko teto ihany koa ny resaka zany hoe gluten izay hita ao amin'ny farine de blé izay mitondra ny tsy fahasalaman'ny tsinay zany ka mahatonga ny tsinay tsy hiasa tsara zany ary dia mandreraka ny olona iray zany io karazana tsy fahazakana gluten io. Kanefa dia maro zany ny olona izay voan'io karazana aretina io izay misy ihany koa zany fiantraikany any amin'ny saitsika olombelona zany zavatra rehetrarehetra izany. Dia efa nazavaiko teto ihany koa ireo hoe inona zany ny sakafo izay hoe ilain'ny vatatsika ara-natoraly, izany hoe izay no sakafo tadiaviny anome ny hery sy ny tanjaka sy ny karazana angovo tsara ao amintsika olombelona zany ary hoe ireo karazana sakafo izay hoe mora levon'ny taovantsika satria ny aty koa zany dia io no karazana filtre zany izay manivana ny karazana sakafo rehetra izay hoanitsika zany, indrindrandrindra moa zany dia ny menaka be loatra dia tsy zakan'ny filtre ny foie zany ny fihinanana azy be loatra ka mety mampikorotana zany ny karazana sela sy ny taova ao amintsika olombelona. Dia eo ihany koa zany ny voa na ny rein zany izay hoe isan'ny filtre goavana be koa zany amin'ny tsika olombelona, zany hoe izy no manivana koa ny zavatra maloto. Dia raha ny tokony ho izy zany ny rein zany dia tokony hoe ny zavatra maloto rehetrarehetra zany dia very any amin'ny pipi zany, kanefa rehefa tsy miasa tsara zany ny rein dia tsy very any amin'ny pipi zany ny ankabeazan'ireo zavatra maloto toy ny acide urique izany, izay rehefa tsy voafiltre zany, rehefa tsy very any amin'ny pipi zany dia mandeha any amin'ny lalan-drantsika rehetra, dia izay ihany koa zany no mety mahatonga ihany koa zany ny hoe karazana goty izay hoe mandreraka dia mandreraka zany ny rehefa mihetsika io zany dia marary zany indrindrandrindra zany ary amin'ny ankibe tongotra ry zany rehefa mihetsika zany io crise de goutte io. Ka ny goutte moa zany dia ny
fijerevana ny fitilinany raha, ny fiakaran'ny asida urika ambony be zany a no ahafantarana ny diagnostikan'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka miodikodina ao amin'io tsinaitsika olombelona io koa zany a ny zavatra rehetrarehetra satria efa nresako tetiko ny resaka constipation na ny hoe ny fitohanana, mila jerevana tsara daholo zany a io zavatra io satria raha ohatra miandrona be ao amin'ny kibontsika zany a ny zavatra maloto a dia mazava ho azy fa andeha hiparitaka any amin'ny lalan-drà sy ny tenantsika zany a ary dia manome karazana intoxication betsaka zany a amin'ny tenantsika ny fiandronan'ny maloto ao amin'ny kibo. Ka efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe misy olona na dia atao raha hoe milasy izy fa isan'andro isan'andro dia mandeha any amin'ny lavapiringa dia mila jerevana ihany koa nefany a ny hoe karazana fandiovana zany a ny tsinaitsika olombelona satria mitovy ihany amin'ny fandiovana ny taratra amin'ny nify izy io. Natao raha hoe isan'andro isan'andro intelo isan'andro ny olombelona iray dia miborosy nify dia tadidio fa isaky ny enim-bolana dia tokony isy ny atao hoe détartrage any amin'ny dentiste zany satria na dia miborosy nify intelo isan'andro ara ny olombelona iray dia misy ny lotoloto izay mipetraka amin'ny nifitsika olombelona zany a izay hoe mila fandiovana manokana any amin'ny dentiste izany. Tsy ny olona rehetra nefa no hoe anam-bola andehanana any amin'ny dentiste isaky ny enim-bolana araky ny filazako teo fa efa nisy ihany koa ny metody fandiovana nify izay nasehoko teto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Iverenantsika zany a ny eo amin'ny hoe fandiovana ny tsinay, izany hoe mila diovina matetitetika koa zany a ny tsinaitsika olombelona satria rehefa misy fotoana zany a hoe mipetaka amin'ny elakelaky ny tsinay zany, ohatra zany hoe atolotsika zany hoe ity zany a ny tsinaitsika olombelona dia mipetapetaka amin'ny reto sisiny reto zany ny maloto rehefa tsy voadio ara-potoana sy ara-dalàna zany a ny tsinaitsika olombelona ka mahatonga karazana aretina maro koa zany a io hoe tsy fahadiovan'ny tsinay io satria rehefa miandrona koa zany ny karazana mikroba ao amin'ny tsinay dia efa mitondra karazana aretina koa zany zavatra rehetrarehetra izany ary mety hitondra hatrany amin'ny homamiadan'ny tsinay koa zany. Zany zavatra rehetrarehetra izany mantsy zany dia tafiditra ao anatin'ny hoe mila zany isika olombelona mitandro isan'andro na ny zavatra hoanitsika na ny hoe mila manao fanetseham-batantsika anarinany ny zavatra malotoloto rehetra any amin'ny tenantsika izany ary mila mampilamina ny saina satria izay ilay niteneniko teo hoe ilay tsy fahaizana mifehy ny sorisorin-tsaina mametraka ny olana amin'ny tokony ho izy, aiza ny olana, aiza ny vahaolana. Rehefa tsy voavolavola ao anatin'izay karazana processus izay zany isika olombelona dia izay ilay hoe mikirotana daholo zany ny taova rehetra ao amintsika ao ary dia mikirotana ihany koa ny fiainantsika. Ka ato amin'ny Jeanne Forêt Santé zany dia misy ny sève digeste izay nahitana vokatra tsara de tsara tokoa teo amin'ny fandiovana ny tsinay izay ahitana akora maromaro izany ny ato amin'ity sève digeste toy ny aloe vera, ny laurier, ny lin sy ny sisa izay tsara de tsara tokoa zany amin'ny fikarakarana zany ny taovam-pandevonankanitsika
dia misy ihany koa zany a ny sève énergie izay vokarina ihany koa atao amin'ny Jeanne Forêt santé izay misy plante médicinale fito avy any Madagasikara sady madio zany a ny tsinay madio ny tenatsika olombelona ary mitondra ihany koa zany a anireo karazana otrikaina maro izay manome hery sy tanjaka zany a ho atsika dia misy ihany koa zany a ny le livre vert du bonheur izay manazava aminao zany a an'izay karazana fitandrovana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny izay dia ny fahasalaman'ny saina ny fahasalaman'ny vatana ny fahasalaman'ny indrindrandrindra ny taovam-pandevonankanina manoloana zany a ny stress na ny sorisorin-tsaina izay mila jerena kaiky ny olana sy ny fitondrana ny vahaolana mba hoentitsika mandeha any amin'ny objectif na ny tanjona izay tiatsika hotratrarina zany amin'ny fiainana satria ny aktivité rehetra izay ataotsika eto ambonin'ny tany dia mila n'ilay ataotsika hoe clairvoyance na ny faranita-tsaina dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko.